Jesosy izy ny tompony izao fotoana izao, izy no mandahatra an'izao fotoana izao ary izy no miasa eto amin'ity toerana ity. Dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao toerana masina voatokana ho an'Andriamanitra izao ihany koa izahay etỳ anoloana androany ho mariky ny fifampiarahaba-ntsika dia ndao hifahofantanana isika rehetra. Dia raha mety aminao dia arabao ihany koa ilay olona eo akaikinao. Irarosoa izy androany hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra ane ianao, ahita ny herin'Andriamanitra miasa ane ianao, ho feny fiadanana avy amin'i Jesosy ane ny fiainanao rehetra manontolo manomboka amin'ity androany ity. Tanteraka aminareo kosa. Dia mialohan'ny zavatra rehetra dia ndaontsika hiaraka hitsangana. Apetrakintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Ianao izay any tokantrano ihany koa aza mijanona ho mpitazana fotsiny tahaka ny hoe mijery tele, mijery film ianao androany. Fa andao hiaraka hanatanteraka fanompoana masina mendrika an'Andriamanitra miaraka aminay izay eto toerana ihany koa ianao. Dia andao hiaraka hivavaka tsika hametraka an'izao fotoana izao am-pelatanan'i Jesosy. Ahondreo ny lohanao dia sokafo ny vavanao. Andriamanitra rainay tsara indrindra ho mankasitraka anao izahay amin'ny fonay rehetra manontolo. Fa nitominao indray androany tsy tafandrimandry fa tonga soma tsara eto amin'izao toerana natokanay hanomponanao izao. Mino izahay fefahito ny fanatrehanao. Mino izahay Jesosy eo fefahito ianao miaraka aminay eto hanao zavatra ngezabe indray ianao amin'ity androany ity dia tsy ho tahaka ny alahady rehetra ny alahadinay androany fa alahady izay hatsapanay mihoatra lavitra noho izay efa tsapanay hatramin'izay ny fanatrehanao. Eto ianao miasa eto ianao. Ary tena hoe anao zavatra lehibe izay tsy takatry ny sainay ianao androany. Fanay masino ianao no momba izao fotoana izao. Ianao no momba ny zavatra rehetrarehetra izay atao eto. Ianao no mitarika, ianao no mitantana, ianao no mandamina ny zavatra rehetra manomboka amin'ny olona rehetra izay manana anjara eto aloha eto izany. Hatramin'ny fitaovana rehetrarehetra izay ho ampiasaina amin'ity androany ity izany. Fanay masino efa rakofanao izany rehetrarehetra izany. Dia ataovy izay sitrapon'Andriamanitra eto androany tanterao ary izahay kosa dia tario mba tena tsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Tario izahay fanay masina androany mba tena ho fanompoana kasitrahan'Andriamanitra ny fanompoana izay ataonay. Ka raha hira izahay dia ho voakasika ny fon'Andriamanitra ary tsy ho tafandrimandry fa tena ho tonga eto Andriamanitra hiasa androany. Fanay masino sokafo ny fonay mba hatsapanay izay tena sitrapon'Andriamanitra marina tokony ho tanteraka amin'ity androany ity. Atao feny fanetretena mandrakariva izahay mba hisandratan'ilay Andriamanitra izay tomponay. Fa ny devoly tsy omeny anjara toerana amin'izao fotoana izao na dia kely ary. Ny programme Satana, ny plan'ny Satana ratsy rehetra dia mandamoka avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa efa fahavalo efa resy izany devoly izany. Tsy manan-kery aminay, tsy manana fahefana amin'ny fiainanay, tsy manana fahefana amin'ny fotoananay amin'ity androany ity ny devoly rehetra fa resy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina ran'izay rehetrarehetra mba ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ho amin'ny fiadanana amin'ity androany ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Ndaontsika ite-tanana mafy androany. Ataovy mafy ny te-tananao fa andro hafa kely ny andro androany. Alleluia. Raha mety dia arahorakoraka mafy izany. Hifalitsika amin'ity androany ity a. Taonanao andao tena hifaly, hitsinjaka, tena hidera, andia. Tena hoe izay rehetrarehetra fomba fahaizanao mifaly izany dia asehoy eto androany hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ny antony dia be dia be fa androany ankalaza manokana an'Andriamanitra isika satria tamin'ity taona 5 amby 20 sy 2 arivo ity
dia nasehon'Andriamanitra hoe navahany tsika rehetra, navahany ity fiangonana misy atsika ity, satria nahoana be dia be fiangonana mety misy fa isika dia natsoina manokana hitory ny filazantsara. Dia tamin'ity taona ity nandritra izay folovolana izay dia nasehon'Andriamanitra tamintsika fa mpandresy mandraka hariva isika. Fotoana izay natomboka teto Antananarivo ny fankalazana ny 20 taona RHEFI dia fahombiazana. Fotoana izay natao tao Ambohimandroso dia fahombiazana. Fotoana izay natao tao Ambatondrazaka dia fahombiazana. Ny fotoana izay natao tany Antsohi teneniko aminao fa fahombiazana izany. Ary ny fotoana tany Morondava ihany koa dia tena mbola hoe fahombiazana sy fandreseny izany. Fa raha teo tany Andapa mpanompon'Andriamanitra rehetra sy ny ekipany fa mbola nasehon'Andriamanitra hoe mpandresy izao fiangonana izao, mpandresy ny olona vavaka atao amin'izao fiangonana izao, mpandresy ny kristiana rehetra izay tarihan'izao mpanompon'Andriamanitra izao. Ka noho izany dia andao tsika androany tena hifaly, andao androany tena handia, andao androany tena hitsinjaka eo anatrehan'Andriamanitra noho izany zavatra rehetrarehetra izany. Vonany amin'izany ve ianao? Raha vony ianao dia asandrato ny tananao anankiroa. Aza mijery androany hoe izany eo akaikinao aza mijery akory androany hoe inona ny titre mety hanananao, fa manaova tahaka ny Davida hoe na dia mpanjaka ary izy dia tena nitsinjaka teo anatrehan'Andriamanitra. Dia asandrato ny tananao roa aza reraka, mbola vao manomboka tsika izao dia atombohy amin'ny te-tanana mafy izany. Gorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Azareraka ianao, azareraka ianao, tonga etsika androany iteran'i Jesosy. Idela
ras Sai videras Se mai te curas 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 Derai fare Derai fare Idera nave Derai fare Papa Neanche si nete na tau idera nave Sama pa Derai fare Derai fare Piano piano da lavorare Derai fare Si mette giorni con manare Derai fare Derai fare Derai fare Piano piano da lavorare Derai fare Si mette giorni con manare Derai fare Tena usando da terra che non ha fifalina satria fiderana le andriamanitra raintsika nataonao androany aza mieritreritra hoe eraka fotsiny ianao raha ny fa mandray ao anatin'izany Eto ny confiderano no avy manatitra izay manatitra fankasitrahana Eto ny confiderano no anoloranay fonay feno fisarana vehivavy rehetra Eto ny confiderano no avy manatitra izay manatitra fankasitrahana
Di fideranana Jesu Kristi panjaka be voninahitra Ila fiderana dino ankalazakana Jesu Kristi panjaka bony panjaka Aminy maraina zao iterana Aminy hariva mbola iterakana Ny androko rehetra ho voninahitra Sy asiko fetra ny fideranana Kristi panjaka bony panjaka Aminy maraina zao iterana Aminy hariva mbola iterakana Ny androko rehetra ho voninahitra Sy asiko fetra ny fideranana Aminy maraina zao iterana Aminy hariva mbola iterakana Ny androko rehetra ho voninahitra Sy asiko fetra ny fideranana Kristi panjaka bony panjaka Aminy maraina zao iterana Aminy hariva mbola iterakana Ny androko rehetra ho voninahitra Sy asiko fetra ny fideranana Aminy maraina zao iterana Aminy hariva mbola iterakana Ny androko rehetra ho voninahitra Sy asiko fetra ny fideranana
Atokanay ho fiderananao na maraina na hariva eny raha mbola manam-pofinaina koa izahay Jesosy dia hideranao satria mendrika homena ny dera rehetra ianao tsy hoe noho ny zavatra nataonao ihany fa noho ianao mihitsy mendrika ny hoderaina ianao atolotra ianao ny dera atolotra ianao ny ady atolotra ianao ny voninahitra satria eto ambony tany tsy misy mendrika an'izany akoatranao ny derome koana nisaotrome koana nisaotrome koana nifidera Jesosy ianao amin'izao ora sy fotoana izao misaorana satria tanteraka ny mission rehetrarehetra izay
efa nampanaovan'i Jesosy atsika ary tsy hoe tanteraka fotsiny fa tanteraka miaraka amin'ny fandresena tanteraka miaraka amin'ny fahombiazana tsy nitsanga menatra ianao raha nanohana an'izany mission izany tsy mivoaka menatra ianao na sanatria hafabaraka fa mivoaka amin'ny fandresena satria niaraka tamintsika Jesosy misaoran'i Jesosy ny amin'ny mpanompony izay nanaiky ho ampiasainy ianao misaora satria ny herin'Andriamanitra ny tao anatin'izany mpanompony izany ny tanan'Andriamanitra no nitoetra teo aminy ka nahafahany nalatanteraka ny asa rehetra izay nanirahany tompo azy azadino fa tokony hisaotra ihany koa ianao ny olona rehetrarehetra tamin'ireo tanàna rehetrarehetra voatonona tany aloha ireo izay novonjeny Jesosy efa fantatry Jesosy mialoha ny fiainana efa fantany ny olana sy ny ota izay nataony fa nisafidy izy hanafaka azy tamin'ny alalantsika nanatanteraka andreo mission ireo dia misaoran'Andriamanitra ianao no ireo fanan'olona marobe ireo manomboka any amin'ny zaza madinika hatrany amin'ny olona lehibe indrindra hisaora an'Andriamanitra satria nampiasainy isika nampiasainy ny fiangonana oh Jesosy misaotra anao zay misaotra anao zay satria efa voapetrapetraka ao meloa ny zavatra rehetra fa izahay dia tena nataonao fitaovany anitarana ny fanjakan'Andriamanitra misaotra Jesosy fa teo foana ianao niaraka taminay nanohana anay tamin'ny zavatra rehetrarehetra raha ny vavaka izao fiangonana izao Jesosy dia ny aino ianao dia tsy mitsanga menatra izahay fa mivoaka amin'ny fandresena misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy mankasitraka an' Jesosy isika satria na ny fampitaovana rehetrarehetra na ny ara-bola na ny ara-pitaovana na ny ara-olona ihany koa dia teo amintsika izany no fahantsika nanatanteraka an'izany mission izany dia misaoran'i Jesosy ianao fa nampiasainy ny poketranao ary nanokatra an'izany ianao nanome ho famatsiana an'izany asa izany dia azadiny fa efa misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra misaotra Jesosy afa tena nitanterahanao ilay hoe ianao ilay mpamatsy isan'andro dia novatsianao izahay novatsianao ny ara-bola ka tonga tamin'ireny toerana rehetrarehetra ireny izahay misaotra fa novatsianao nomenao fitaovana izahay misaotra betsaka Jesosy tsy aro voatony ny vavanay avokoa zavatra rehetrarehetra izay nomenao sy nataonao fa ny ao anatin'ny fonay sy ny ao am-bavanay dia izao hoe misaotra mankasitraka anao izahay misaotra anao raiky fa tsara ianao tsara amin'izao fiangonana izao ianao ary mino izahay fa tsy ny amin'izay efa vita teo aloha ihany no mbola hitarianao sy hitahinao an'izao fiangonana izao fa na amin'ny asa ho avy rehetra tompo dia eo ianao misaotrana Jesosy tompo mahery anao tena mahery anao mbola nokana fotoana sika hivavaka eo am-pitsanganana ihany mbola tsy tapitra ny mission izay ampanaovan'i Jesosy atsika amin'ity taona ity fa ho famaranana ny fankalazana ny 20 taona ny fiangonana RHEFI Madagasikara dia mbola natanteraka mission isika any Fianaratsoa amin'ny herinandro ambony iny raha mety aminao
asandrato ny tananao dia ndaotsika hitodika any amin'izany faritry Fianaratsoa zany dia manombolo misaotra an'Andriamanitra satria na dia mbola tsy mifarana ary ny fotoana dia ny taona dia mbola ampiasainy ihany izao fiangonana izao. Misaotra Jesosy aho. Misaotra fa mbola ampiasana indray ianao amin'iny herinandro manaraka iny ho famaranana an'izany jobily fankalazana ny 20 taona ny fiangonana RHEFI zany. Efa programanao Jesosy aho ny hamonjy ny olona ao Fianaratsoa sy ny faritra atsimon'ny Madagasikara iray manontolo. Apetraka eo am-pelantananao ny zavatra rehetra. Eny fa na dia fantatra ary fa efa mandamina an'izany ianao dia mbola mivavaka izahay ankehitriny satria izahay mino fa raha ny fivavaka rehetra izao dia enonao ary ataonao tanteraka, ataonao mihoatra noho izany ny eritreretinay kory ary ny zavatra ho ataonao. Akina feny am-pelantananao zany tanàna ny Fianaratsoa zany sy ny faritra rehetra atsimo Madagasikara. Jesosy aho, vangiony ny olona tsirairay avy, vangiony mpino izay mikasa ho avy sy hanatrika an'izany fotoana karakaraina izany. Ianao ny hamatsy azy ireo amin'ny zavatra rehetra, ianao no atanteraka ny diany atotosany izany amin'ny atsakany sy andavany ka ho tonga soamantsara tsisy loza anjoan'izy ireo any fa tena ho tonga soamantsara hanatrika an'izany fotoana izany. Jesosy aho, ny olona rehetra izay efa nomaninao ho tahina manokana, ho vangina manokana, anaovanao fahagagana, anaovanao fanasitranana, efa fantatrao mialoha zany fa mivavaka izahay hoe mbola manaova mihoatra noho izay efa nomaninao Jesosy aho. Anehoanao fa ny herinao dia tsisy mahatohatra, anehoanao fa ny herinao dia ao amin'izao fiangonana izao ary ny tananao dia ao amin'ny mpanomponao. Jesosy eo miasa ianao ka tsisy masakana. Tahinao fandaminana rehetra izay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra any amin'izany toerana izany, ny hatrany amin'ny zavatra madinika indrindra ka hatramin'ny zavatra mety hoe goavana hatanteraka an'izany fotoana izany dia efa miasa sahady ianao. Fanahy masinao apetraka eo aminao ny tanàna ny Fianaratsoa sy ny faritra atsimo rehetra. Devoly rehetra izay mamatotra an'izany tanàna izany dia didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kely fa valy faresy, tsy mahatontosana na inona ary izay zavatra rehetra natsangany favalo dia rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Fa mino izahay fa hiasa ao amin'ny tenàna Fianaratsoa ianao, mino izahay fa fahombiazana sy fandresena ny mission izay ataony Fianaratsoa mihoatra noho izay teo aloha rehetrarehetra satria Andriamanitra tsy miova ianao. Andriamanitra mahatanteraka ny teninao ianao ary Andriamanitra mahatoa-teny ny mpanomponao ianao ka dia isaoranay ianao, isaorana ianao Jesosy. Misaotrana Jesosy Tompo, Jesosy Tompo, Fifantoana trany a andao sika mba hanana fotoana foy a ivavahana ho an'ireto ray aman-drenitsika ny apôtra Adolphe mivady araka le efa voatantara iteo a somary nisy azakazaka mafy natrehana tamin'ity taona ity a nanezika an'ireo toerana be da be izay ny resahana sy ny antsika mambavaka teo ny soarasika an'Andriamanitra teo amin'ny maha olombelona tokoa dia
mahay reraka ny olombelona nefa isaoran'Andriamanitra fa teo foana ny tanany miaro ny mpanompon'Andriamanitra ka dia tanteraka soamasara noho ny vavaka nataontsika izay azakazaka maro no tanteran'izy ireo izay noho ny vavaka nataontsika tokoa natanteraka n'izany rehetra izany nefa androany ihany koa isika nandratra vavaka hangataka hery sy tanjaka ho azy ireo ahafahany manatanteraka sakany sy andavany ny mbola ho atao satria mbola besaka ny fanahin'ny olona ho vonjena amin'ny alalan'izy ireo ka andao asandratsika ny tanatsika dia hivavaka isika zao asandrato ny vavaka ao ray masina sara indrindro sy misahatra any misaotry sara loatra ianao Andriamanitra ilay mpiainy vavaka anay manatanteraka ny fanorinay sy ny etaetaponay isan'andro ny vavaka izay ankehitriny ho an'ny mpanomponao izay nofidinao hamonjy fanahin'olona maro amin'ity nosy malalana ity sy any andafin'ny rika rehetra andry ankehitriny Andriamanitra ho mangataka izahay ny ampitomboana hatrany ny hery ao anatin'izy ireo mehery ny mpanomponao ampitombo eny an-dalana ny hery ao anatiny araka ny voalazan'ny teny hoe ny fahatanorany odiny ray tahaka ny any voromahery ainao atao zany Jesosy io ainao atao zany Jesosy io ianao ny mahalala ny etaetapo sy ny faniriny reto mpanomponao Andriamanitra ny angatanay androandry dia ny ampitomboanao hery ao anatiny Jesosy malalo angataka famindrapo izahay ny fahasoavana avy aminao no atobaka ao isan'andro hiasa mikery ao anatiny izy ireo anao tsalavitra nefa vita no mbola ho atao satria ny voninahitra ao Andriamanitra araka ny voalazan'ny teninao dia sy omenao ny afo fa ho apetraka ao mandrakariva amin'ny olona no fidinao efa nifidiko ianao ka sy mba ho ariko sotra fanahy masina foananay kosa ny herin'ny fanahy ratsy ninninona karazany sy ampenina amin'ny anaran'i Jesosy fanahy mitondra aretina olana ady foanany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mandresy izy ireo noho ny aminao Jesosy sotra fanahy masina averinay aminao ny voninahitra satria efa nao taloha zany ny fiadanana kosa dia ho anay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra aranao hoe amen dao sika hitantanana mafy an'ny tompo samy mahazo ny toerany tompoko raha fandiniako an'le te-tanana ohatrany sy ampy asasany raha mbola misy mafy amboniny dia mite hafatanana ho an'i Jesosy alleluia alleluia mba teneny kely hoe eo akaikina io le alleluia hoe ataosika mafy be androany fa fisaorana androandry anao alleluia intelo mafy be sika ho fiderasika an'Andriamanitra ao anatin'ny alleluia anao dia ho sitrana ny marary ao anatin'ny alleluia misy olana mivay eto ao anatin'ny alleluia misy valim-bavaka miraraka eto alleluia 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 te hafatanana mafy ho an'i Jesosy alleluia ia isaorasika ny tompo moa ity fotoana izay nomeny tompo asika eto amin'ity toerana ity indray zandry za manokana dia resy lahatra fa eto Andriamanitra saiko aloha ianao fa za mahatsapa ho eto izy tao anatin'ny fidirana nataontsika teo tena nitsoka ny aretina ka sasany misy marary amin'ny pariparity agny dia ozy le mpandihy za raha gaga fitnesy raha vety isa ay le izy aninina ndao te tananao an'ny tompo halleluia perte izay nanaoko toatoa so ihany fa mbola misy angamba rehefa aveo raha sy diso am'roa moa izy te so am'ray am'roa amby folo dikan'izany zay za nanaoko toatoa tokony sohody izy fa nahita fanasitranana ny tenananao
Nilaza moa le mpanompon'Andriamanitra hoe andao mba ioraka mafy sika idera sika ny tompo dia napalahelo kely aho tsy fantako nahazo sika ve le mioraka ho an'i Jesosy na ahoana fa tamin'izay nijery barea ho an'le ty baolina ohatranay tsy nampianarina ny olona mioraka amin'ny fandresena sasy marina zany tsisy nampianatra an'izany rehefa resy ny olona tohanana dia ahoana ny fiorana azy tonga dia fantatry ny olona tafiditra aty amintsika baolina fa raha vao ahoana ny oraky ny olona dia fantatra hoe nisy baolina tafiditra sy miovy zay feo zay andao mba ioraka mafampandresy isika alefa iady orao ihany fampandresy ianao arao tanana misy hoe halleluja resinao io adinao io resinao io olananao io resinao io aretina io mpandresy ianao ndao te tanana ho an'ny tompo isika halleluja resy lahatra amin'izany raha lasana ba fa misy fandresena eto ok zay ny ranomaso halleluja eto Andriamanitra amen na sy misy olana sy mivaha zany ato amin'i Jesosy sy misy ady sy resy zany ato amin'i Jesosy sy misy aretina sy hositrana zany ato amin'i Jesosy misangana amin'ny toerana misy anao dia mite hafatanana mafy halleluja halleluja sabi mahazo ny toerany ary mamerana ny fiarabana zay efa noentiny mpanompon'Andriamanitra teo anoloako miaraba ihany koa anreto ray aman-drenisika makasitraka tompoko ny amin'ny nitondran'Andriamanitra anareo satria sapanay hoe ny amin'ny fitondran'ny tompo anareo dia mahita fahasarana izahay ny tompo ane amaly fity anareo hatrany hanome an'izay irin'ny fonareo ane Andriamanitra halleluja miarabanao ihany koa satria ianao le mpandresy amen ny olona moa rehefa hifarana ohatr' zao ny taona dia sasany te azakazaka be aleo andeha any fa za mahita hoe ianao io sara ny fiafarany rara amen rehefa nandeha ny fitantarana teo dia za manokana ny zerenisy tableau isy tadidiko ny nanamboaranay anio dia nitakosikosina tamin'izy teo dia Jesosy dia ho avy nyty daty ty dia inona re niseho amin'ity zao hoe dia inona ndray zao niseho amin'ity ray ity dia inona ndray rehefa nanomboka tonga le fitantarana dia resy lahatra tena eo halleluja izay nangatahana dia nataony inona nomeny eny andalana eny besaka ny tantara tary mama zao vao ny tantara viorana be tany ananina dia ny olona ozy sy miala matoa ny olona tsy miala maninona misy raha ao ny olona sy zaneo amin'ny aviorana amin'ny zavatra sisy raha matoa ianao tsy miala misy raha ao amen rehefa mandalo ady ny olona anankiray dia ndraindray ohatrany tena vita baolina rangahy ohatrany sy androko zany moa ko ny ahitan'le fimezanao amin'ny farany tony satria anao zavatra Andriamanitra iny ady nangotraka omaly iny dia anehoan'Andriamanitra voninahitra le aretina napatahotra omaly iny anehoan'Andriamanitra amin'ny fisindry le ady nangotraka be afaka omaly ifaly sika satria ny voninahitr'Andriamanitra sy omeny ny hafa zany sy mainsy ny olona manompo no afaka hiteny hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ianao ny hiteny an'izany hipololotra amin'ny vavanao zany halleluja akopio masony nofo dia hivavaka foy sika hivavaka sika dia mitenena hoe Jesosy io ataovy mandray anjara indray andro any dia niteninao aho atao anatiko samy mivavaka ray io misaotry satria ity fotoana ity tokoa fotoana ny renesanay ny feonao
ilay feo efa voatatsana am-piandohana ho raisinay indray amin'ity ora sy fotoana ity. Ny fonay kosa tany lonaka aniry ato anatinay ny tendry. Ilay tendry sy miverina raha sy mamokatra amin'izay nitahina azy. Androany tompo malalo, sokafanay ny fonay aniriny zany teny zany. Teny pasoavana, teny pahombiazana, teny pitahina, teny mamokatra eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Voninahitry ny anaranao. Makasitraka fanahy masina fa tsara loatra ianao. Sotra tompo. Halleluja. Amen. Apokalipsy 3:1-20. Apokalipsy 3:1-20. So mivaky ny teny. Ndao sika rehetra iara-maky isa 2-3. Izay maharesy dia avelako iara-ipetraka amiko ambony seza fiandrianako. Le amen. Dia tahaka ny nandresekiko sy ny niarahako eo ambony ny seza, sara ny toerana misy anao. Teneno akaikinao, sara ny toerana misy anao. Teneno ray ny hafa, sara ny toerana misy anao. Ho tanteraka amin'izay mino zany. Amen. Za aloha efa mentanentana be ny ato anatiko hoe ile Jesosy Andriamanitra ny tompoiko no miteny hoe ao ambadiky ny fandresena ataoko aminao io dia misy cadeau omeko anao spesial. Ny cadeau omeko anao dia efa manomana seza eto akaiko azao ho anao. Toeram-panjaka, toerana mpandresy, toeram-baolana, toerana misy fifaliana, toerana misy fahombiazana. Sy maintsy lasanao zany toerana zany. Sady mitehaka ianao mizerineo akaiky, sady mitehaka ihany mizery. Raha vao sy mitehaka izy dia raiso ny anjara tehakany. Alleluja. Sy fantako raha lasana bava fa teo amin'ny herinandro nahazo ny teny dia naverimberiko tato foana. Jesosy. Indray za moko sy dia mahazo an'le hira le asa ianao raha manam-paniriana toay mba te hoany. Fa volamena ny lalany tiako ihany le hira fa indray misy manohatra kely. Le manohatra dia le eo amin'le hoe androany. Misy mahazo ve? Ainao ve le hira zany aloha e? Volamena ny lalana any sisy tomany tsara. Fa anao amin'izay ny tohiny. Manina raha manatomana eto tany mozy? Fa antenenina amin'izay. Vina ozy? Dia raha ianao zao ny anontaniako androany. Ay, osa mitovitovy ihany tsika. Dia nanao arrangement. Jesosy, tena tiako le lalam-bolamena, tena hoany ahy. Fa aleo kosa mory tompo mba sy androany satria mbola misy fahasaranao avy mako. Le mbola sy niainanao mbola iainanao mako. Ary mbola misy fanahy maro miandry aza ho vonjena amin'ny alalantsika. Dia nanao arrangement Jesosy io. Efa tiako iniriny fa le androany iny kosa. Ka androany iny ozy. Le olona pira moa dia tena nanamafy. Raha ny tena tiako ozy dia fizy nefa nila vianao. Asa ianao ozy na mitovy amiko fa androany dia ozy zako hoe rahalahy ndana aloha. Fa za mbola misy ilana. Sasany ve? Ambarako anao fa ity Desambra ity misy zavatra misokatra.
satria ny teny a sy miverina raha sy mamokatra. Sarany efa nandray tany amin'ny voalohany fa ny farany a fa sy maintsy maresy. Sy maintsy maninona? Ho an'izay efa nandresy dia manomboka. Alleluia. Mbola andresy mihoatra. Mbola ninona hoe izy? Zay mbola sy naharesy dia sy maintsy mandresy. Alleluia. Ho amafisina amin'ny Apokalipsy 1:20. Raha Baiboly ny teo an-tanana dia any amin'ny faraparany. 17. Ndray aramaky. Isa 2:3. Izay maharesy no andova izany zava-tsandry. Ary Andriamaniny ao. Ary izy wa izany toerana tsara. Zanak'Andriamanitra isika. Ilay tompony fahefana ny ra isika. Ilay tompony fandresena ny ra isika. Ilay mpanasesana ny ra isika. Ho an'izay mbola sy niteraka ho somary asana ho tafiditra ihany izy amin'ity fanazavana fohy hoentiko ity. Ho an'ny efa niteraka dia mahafantatra tsara ny hasarany zany atao hoe zanaka. Tsy haiko aloha nareo fa za tiako ny zanako e. Raha vao izy avy nianatra ka marikivy dia sy maintsy maninona? Mitovy sika. Tsy te hiteny zavatra izy fa ninona ny fotsiny. Endrika ny fotsiny tonga avy any marikivy dia voandray angamby izy zany fa naninona. Nefa maso efa maninona? Sady mivingivina sy te hiteny fa maninona ny masony. Dia na iza koa ara tena nasendra zareo tagny ve ny zanako. Fa naninona? Mandreraka misy ny ao am-pianarana. Dia za koa maninona? Za mandony ekolazinao any manakarama mpampianatra. Fa maninona ianao? Tsy haiko le système nerveux. Dia misongony mafy be. Atao inona eo izy? Fa mahasitrana an'le songo tamin'le teo ve io? Fa mampaninona kosa io? Tena tia dada. Aina dia sy tia azany any ambadika. Dada kosa maninona? Zaza olombelona ohatr' izany. Izay maharesy. Raha voasonga any ambadika i dada mbola eo. Halleluja. Vao manomboka manganoano ny masonao efa fantany. Fantany. Ary sy ho avelany itomany sy maintsy ho fafany ny ranomaso Hampanginanao izy amin'ity farany volana ty. Manomboka ho raisiny tanana ny adinao. Ho raisiny tanana ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy mivaly ny vavaka. Ao anaty alina aza harery satria izay mivaditra manana ny toerana fivavahany maraina alina. Jereko mikofokofoka ho aiza ho aiza ianao mbola everiko matory ianao dia sakidraikodraiko ahosy tsisy miala. Izy nidiny za koa naninona dia za mivavaka eo iny dia mahazo fampaherezana. Mivavao ho an'ny olona sy anasa. Za miasa. Izy le olona Jesosy. Tsy azoko zany. Vavaka aloka. Jesosy sara mivavao ho an'ny olona tsy anasa. Jesosy io. Inona zany?
iza le olona zay sasy mba sesehoena ny endriny na hoe nisy olona nangata-bavaka ve sy anasa tompo dia amaly azy ianao dia miandry an'le teniko misokatra fotsiny tompo omeo am'izay le asa tsy mifantoka am'le Jesosy ohatrany tsy azoko zany iza le sy anasa tompo vavao any olona sy anasa farany any vavaka tompo omeo asa le sy anasa nga izy afapo teneno amin'ny olona hitorinao tendry izay sy anasa rehetra hivavaka ho anao sika androany fa amin'ity Desambra ty misy asa andray anao tsara io asa io saiko hoe mety zanakao veny sy miasa dia tena hitanao mihitsy hoe fasahiranana ianao ny vavahana androany fa ho isy asa hisokatra ho an'le nateraka ao dia farany arery za rery ny mivavaka eo dia ny hira za miry hoe veriko fa moramora anao lalan'indray izy am'ray maraina anao lalan'indray izy ny tanany no apia ny zanany sy maisy aninona ianao zay olo zay sy mainsy tafavoaka gaga misy mikofokofoka amba ay Andriamanitro ay am'ray marainy ty resaky ty tena fantako Andriamanitra rangatsara rehefa izy miteny hoe anao lalana dia aninona izy zay dia nambarany misy hoe zangy le nampepitany zanak'Israely tamin'ny ranomasiny dia mbola za ihany io ny olona maresy zanako izay ny ranomasiny ho vavako ny tebitebiny hoe soroko am'izay sy mainsy mandresy izy amen nasehony zany Genesis 2:3 andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo tantarana lehilahy anankiray atao hoe Jakoba ovakisika amin'ny anarany Jesosy de Jakoba irery no sisa ny toetra teo atreo aloha izy rery ny sisa ny toetra teo fantatrao moa ny tao alohany zany tantara zany fa nihita sika kehitriny am'le nivakiana dia izy rery no eo olana io rehefa manomboka ianao rery ny sisa am'le olana ka ato am' Jesosy ianao dia manana fanantenana fa ho mpandresy ianao zay Jakoba rery sisa teo tezadolo ny olona anao rehefa misy olana nga mamanao ny ray mandeha ny olona dia oka zay ny azo azy mampindramo kely ihany fa ohatra ny tena tapaka sy namana mbola nahita mivalerana omaly izy dia nampindraminy ianao tenenao fa nindroana eo mba omeo kely ny ray fa mbola tapaka sy namana ny any aratsy azo baibay koboy mitsotra ndray ny fiainanao vao namanao iny tsy araka aminao eo izy dia Jakoba rery sisa teo androany ianao mitaraina ny tokantranonay ranga tena ny an'olona mba milamindamina ny anareo koa ve mba ohatry zany dia ozy izy maherezy ianao marary ianao taraina amin'ny havana tena marary io dia amin'ny voalohany izy ndry zany engane mba ho sitra ny taraina fanondrony reny efa ireko iny fa na dia samy lazaina fa kristianina aza ange ndraindray rehefa mitaraina marary ianao dia ozy izy hoe sampivavaka raha nivavaka ianao sy narary nefa ianao dia maninona ihany orababababa
Zakoba rery sisany teo hoe tena kely ny akaiky ny Zakoba rery sisany teo hoe fa anao lalan'Andriamanitra. Anin'Andriamanitra toindry. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara mpanzava rasy ny andro. Raha mivolaza teo dia izy rery sisany teo nefa nisy inona tapoka teo. Nisy lehilahy anankiray tapoka fa 420. Ary rehefa hitany fa sy naharesy azy izy le izy eo. Le lehilahy anankiray niteneniny teo sy Zakoba io fa io lehibe iza zany io. Ay Andriamanitra anjely zany le izy non Andriamanitra misy moa zany no izy. Dia notenireny ny fotopeany Zakoba ka nivika raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy avelao andeha fa efa mazava rasy ny andro fa hoy kosa Zakoba. Sika rehetra miara mamaky ny tenin'ny Zakoba isa 2-3. Avereny andry. Avereny farany. Halleluja. Raha sy avelanao Andriamanitra azo antoka amin'ny farany ty taona ty. Tsy maintsy mahazo inona ianao? Fotoam-bavaka. Tsy avelako ianao raha sy tahinao hoy Zakoba toy indry. Ary hoy izy taminy iza moa ny anaranao? Dia hoy Zakoba. Ary hoy izy ndray izy tsy ataoko hoe Zakoba intsony ny anaranao fa manomboka eto dia Israely ianao. Satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka zay maresy zanak'Andriamanitra. Halleluja. Azoko antoka ianao zay nanomboka ny azakazaka nanomboka janvier ka mbola miazakazaka mandraka ny roandry. Raiso amizay rangava any izy. Amen. Ene na dia tamin'ity volana ty ianao vao tena niazakazaka raisy fanjaranao. Satria rehefa hita fa mahery ianao dia sy alamaina. Zay mahery dia maninona? Tsy alamaina. Le Zakoba ty olona hita n'Andriamanitra fa mafy izy. Fa ny fanahy rasy ihany koa mahita fa maninona izy? Mafy izy. Efa elany devoly te handrava ny anjarasara ny lehilahy atao hoe Zakoba. Zay no natonga somary nanindry teo hoe izy rery no sisa taizy teo. Raha zoina ny tantaran'ny lehilahy atao hoe Zakoba dia misy zavatra mahalasa saina ndaonge ho zay rehefa sika tantarany Genesis 5:20. Ny 9:20 sy ny 2:20. Zao vaky ny teny. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria maninona izy? Hatreo aloha. Iza kay mandahatra ny olona ateraky ny olona anankiray? Andriamanitra. Diso ve zany Andriamanitra nandahatra hoe amin'ny kibony vadiny Isaka no hipotsy Zakoba? Sy diso Andriamanitra. Fa inona ny zava-misy? Sotastainy fahavalo fipetrahany zaza ao akibony raha vehivavy. Dia ny fahitana azy aty ivelany dia tonga amin'ilay teny hoe maninona izy teo? Momba sy niteraka raha vehivavy. Nangataka amin'izay Isak'Andriamanitra. Fotoana kosa raha angaty famaranana ny novembre sy ny volana desambra ty hiteraka fahasoavana amin'izay raha nga zay mino arabaina ary bevoka miandriandro arabaina ary miandriandro fa ho avy io. Za io bevoka sy maintsy teraka amin'ny desambra ty fa ny DPA mazava be. Efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra maro sara ny fiafarany dia eto anteraka. Saiko aloha ianao fa mahita olona bevoka be da be eto azao. Ho teraka so masary ianao. Amen. Sisa fa zaza zany eto.
teraka fahasalamana. Teraka fitahina. Teraka fahasoavana. Iova ny anaranao atoato ka. Amen. Hok zay ny anarana fahafana babenanao iny. Ifosy varavarana ve? Fa imena varavarana amizay a. Sy tonga eo ambaravarana olona raha samy raika amby folo sasany. Say mbola sy nahandro izy nefa efa nafeniny eo. Torinao indray rangazo mba hialofany voromanidina. Ho faly ny voromanidina hialika eo aminao satria androboka ny azo. Le ameninao zany ohatra ny sy ampikarafa le olona tena tokony teny amenina zao le sy niteny teo ngamba. Androboka ny azo. Hialika eo ny voromanidina. Ireo voromanidina reo fa mbara fa efa misy raviny. Ny vorona mako raha lasana bavy Facebook, raha vao sisy raviny dia ataony balansoara fotsiny. Fa raha vao misy raviny dia maninonao izy tamana satria misy inona. Fa ndraindray isika ndray sy mahazaka voromanidina ni. Ndao manamboatra fo misy fa ho avy io ka. Sy misy inona mialika eo. Aza manilika voromanidina zany fa fambara fa tsara ny raviny. Rehefa menomboka misy maromaro tonga eo am'raika amby folo dia mehoanina. Fa ho avy izy zay. Halleluja. Rehefa nitondra voaka raha matovakiko ny toindry. Ary noenony Jehova mifangatahany tahaka ny fangatahanao. Dia nanananaka Rebeka vadiny. Eo amin'ny 9:20. Ary nifanosika ny zazakamba natao akibiny. Ary hoy Rebeka, raha izao nahoana reny dia mbola velona. Dia lasa nanontany an' Jehova izy atreo ihany. Nitondra voaka raha matoa le vehivavy momba teo tamin'ny vao nipetraka ny zaza nanao eko izy dia hita fa tena olona raha matoa ny ao akibonao ho aiza ny hafaliany. Halleluja. Tena volana novembre raha mariny ty. Zay mahatonga sika iady mifanamfahafatesana io. Tsy maintsy resinao io. Rehefa nanomboka nipetraka le zaza, inona ndray ty zavatra sapany. Manao box ary zareo. Dia izy manao box io miatra manainy ramatoa. Tena henony ramatoa misy wow, ho faty ara izany no izy. Sy zaka kosony zany zava-misy amiko zany. Tena ho faty marina. Falony fahavalo maheno an'io teny hoe ho faty io. Fandriamanitra moka sika mifandresena. Halleluja. Sy maintsy tafavoaka isika. Raha matoa eto efa natafateny hoe raha izao no izy mbola ho velona ihany ave. Valiny. Tenenao amin'ny akaikinao velona ianao hoe. Velona isika. Halleluja. Tafavoaka amin'io tsika. Inona kay nahatonga n'ity tantara ty? Jakoba ny ao ambadika io. Fantatry ny fahavalo fa misy zavatra tsara ao. Firenena no ao. Raha ambarako amin'ny teny tsotra malaky dia zao. Fantrana no ohatry nitanao dia miteny anao tena ho faty amin'ity fantrana ity angamba. Tsy diso anao tonga eto io. Fa namasina nitondranao eto. Fa ho avositra aminao le tendry. Fa nanakarenany ao aminao. Halleluja. Aretina ny natafateny anao hoe mety ho faty amin'ity ao. Diso zany. Vavolombelon'ny fahasalamana ianao io. Halleluja. Satria nasitrana Andriamanitra. Amaola n'Andriamanitra. Jakoba manokana dia efa tany ekibo natafateny reny vitany amiko marina. Teraka sa sy teraka Jakoba. Teo nangalako an'le hoe sy maintsy teraka aranga. Marina fa misy adiny lalovana 2025.
Fa ny Desambra io tsy mandalo fotsiny. Misy fagagana io a. Misy fahasarana io a. Misy fandresena io a. Zay vavan'ny olona manakasakana ny DPA-ko senoko. Mety misy miteny iny si possible. Sady mboarana misy mipoziny. Fa za miteny hoe possible. Alléluia. Donc est-ce mariditra lalindalina am'le couloir ianiko ty ay. Rehefa misy olona mitondra voaka neny malagasy ny akamarony any taninao, viny anao niteraka. Ohatraohatry eny mety amin'ny sy te haninona izy io? Sy te haninona? Fa inona ny antony? Sao de? Fa maninona manontany data terako? Matahotra izy. Ianao rangaza matahotra androany. Sy maintsy teraka fitahina rangahy ianao. Sy maintsy soavina rangahy fiainantsika. Satria Andriamanitra sy miova. Halleluja. Inona ny tokony atao? Jauna fahatelo andininy faharoa. Jauna fahatelo andininy faharoa. Le jauna fahatelo toko raha io ihany sao de gaga ianao hoe sy mahay mamaky ny ray dadapasy zany mahay ka. Io raha io ihany de tonga de ny andininy no nitononiko. Zao vakiny. Ry malala. Mangataka ao. Mba ho ambinina sy ho salama. Aloha avadika sika le teny Paul io hoe. Aloha avadika sika misy hoe tenenina hoe mangataka ao mba ho ambinina ao. De avereny ray le faharoa. Amin'ny tateraka aminao zany. Amen. Taka izay anambinana fanainao ihany. Andriamanitra tsara. Ndray andro ao nanao asa tany amin'ny tranon'olona anankiray de misy soratra teny soratra masina be da be teo de anisany io teny io. De zao ihany ny soratra hitako teo ry malala. Mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao teboka. Rehefa namaky an'ity zay ny ao ka. Fa misy virgule de inona ny toyiny ao? Taka raha vadika io ny fanahy no tena maninona voalohany ao? Voasindro voalohany. Ambinina aloha ny fanahy de maninona ny toindry? Manaraka ny zavatra rehetra. Zany no manamarina an'le tenin'Andriamanitra manao hoe ka sao aloha de aninona ny ambiny rehetra? Mifaliry pikasaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azo antoka amin'ny fitahiana ho anao. Azo antoka amin'ny fahasoavana ho anao. Azo antoka amin'ny fanasitranana ho anao. Satria mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra isika. De mazava ho azy omenanao zany e. Halleluja. Aoka ho ambinina ny fanasika. Ataovy azo antoka fa olona ambinina ara-panahy ianao io. Mba haninona? Mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra. Ho salama amin'ny poketranao iny. Ho salama amin'ny posinao iny. Ho salama le volaninao efa sisy sofiny ilany aniny. Fa ho salama koa le mbola feno ny sofiny. Na de le lapoalina sisy tahony aza de afaka ny aninina. De misy anary lapoalina sisy tahony ray ve azarina rangafa na vita. Fa afaka mividy vaovao ihany koa nefa ianao. Resina amin'le lamba ohatr'izao izy io e. Nilozany tahony. Efa le ampovoany kely sisa amin'ny fotsifotsy. Fa le sisy nefa naninona daholy. Fa mizaly ny atody tratrany. Fa ho ambinina iny. Fa ny fanahiny mialoha azy. Mila azo antoka fa ambinina ny fanahitsika.
dia sy diso Andriamanitra fa sy maintsy voatay isika. Amen. Ahoana moa ny amatarana fa ambinina ny fanahin'ny olona na sy ambinina noho izay erin-tenin'Andriamanitra atao amin'ny Apokalipsy 2:20 andininy fa 1:10 izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola ialoto ihany izy, ary izay marina kosa aoka hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola miavaka be zany ara-panahy ny fiainana. Halleluja. Raha maloto ny zavatra ataonao nefa resy lahatra ihany ianao, mbola tohizanao ihany, efa fiainana amin'izao mihitsy io, tsy maninona ny famitapitaka kely mba hinana-kanina. Izay maloto aoka izy aninona ihany, satria hitany olona marina Andriamanitra. Aoka ny ara-panahy ho ao tsara. Tandremo ny aina amin'ny sy fahamarinana, aoka ho marina. Za moa tamin'ny alina ny saisainan'io dia nangataka tompo dia sisy famindram-potsony ve, satria izay sy marina dia aoka izy aninona ihany. Jesosy io dia sy mamindra fotsony ve ianao fa dia rehefa tratra tamin'ny sy marina zany androany dia ho atosika ho any amin'ny sy marina ihany dia isaorako ny tompo. Nataoko teo ambany fahasoavana ianao, nefa aoka sy hanararoatra ny fahasoavana, fa ndao amin'izay mba tena hiova ho any amin'ny fahamarinana. Ndao mariny. Halleluja. Satria andro ny fanavana Andriamanitra izao dia amasiny ny fitondran-tenantsika mba tonga sika handray an'ilay valim-bavaka. Ny teny hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ho asy maintsy ely, fa mampalahelo ny olona sy afaka hiteny azy, satria izay isitrana dia aninona izy? Voninahitra ho an'Andriamanitra. Tao anatin'le zaho zao teo vao nivoaka tesy tamin'ny maraina vao vita ny toriteny dia nisy ny zorovavolombelona, voninahitra ho an'Andriamanitra, tena sapako. Halleluja, fa tonga le voninahitra. Fa mampalahelo mahita olona sy afaka hiteny an'izany, nefa dia naninona ihany ny sofiny, nefa dia naninona ihany ny masony. Mipiditra amin'ny folo rehetra mahasapa amin'ny fahasaran'Andriamanitra. Halleluja. Fa aoka ho masina isika. Amen. Amasino ny fomba fitondran-tena sika, amasino ny fitenitsika, amasino ny fiesika-sika. Ny fanompona ao an'Andriamanitra aza vela ho lasa danja izany. Amen. Faharoa Mateo 7:7 dia hivavaka sika ho an'ny resaka arakasa araka ny anambarako teo, hivavaka isika. Ao anatin'ny vavaka dia misy zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra eto. Mateo 7:7 zao mivaky ny teny, mangataha. Hoana? Mangataha dia manenina. Azo antoka zany fa handray ianao, satria miandry anao aninona Andriamanitra? Angataka. Mitadiava dia ahita. Amen. Zany hoe le mipetraka ny tsy tian'Andriamanitra dia efa eto hoe miandry an'izay gadonany raha fosy be very. Tena hoe akaikinao mila miesika amin'izay hoe izay miesika ihany no ahita rangahy ianao. Amen. Dodomy dia raha tena mandondona an' Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka itsika. Jakoba tsy nanaiky, tolomo Jakoba ka manomboka maraina amin'izay, okizay avelao amin'izay afa mazava ny deona ho Jakoba. Ny amatarana fa mihaino ahy ianao dia azoko ny valim-bavako. Ny amatarako fa mandreny feoka ianao dia resiko ny ady sy ny olanako. Noho izany za sy hiala. Aza manaiky mivoaka eto ianao manontondra valim-bavaka mody. Voaka eto ianao dia sapanao hoe ay.
maro amin'ny sikreto andray apelina rehefa avy eo a. Ay. Misangana amin'ny toerana misy anao an'izay mitady asa rehetra. Raha mivarotra ianao asa nandeha nisenatra amin'izay dia misangana fotsiny ianao dia miteny hoe mandeha amin'izay io. Ho anao raha ohatra ka ny zanakao any an-trano any no mila miasa nefa tsy eto izy dia ianao zany ny solotenany dia mivavaka fotsiny tompo asa tsara mahavelona amin'izay ny hitan'io. Sika mipetraka rehetra kosa dia ndao alomba fotoana fohy ihany anohana anazy ireo amam-bavaka. Andao sika hiary hivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay ankehitriny satria ny teninao no nampianatra mangatady omena vavaka izay ho an'ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity hiditra misehatra arak'asy zay mbola sy manana asa tompo hanokatra lalana indray ianao isokatra ny lalany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay efa miasa kosa nefa mbola mitady asa sarasara kokoa ianao Andriamanitra no hanokatra lalana satria napetraka ao atao boky zany teny zany matoky aho fa hoisy lalam-piainana misokatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mino izany aho ka dia miteny misy fahagagana eto, misy fahasarana eto, misy valim-bavaka eto satria mandondona izay ankehitriny matoky atompo malala fa hanokatra lalana ianao, hanokatra lalana ianao, hanokatra lalana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra fanahy masina. Sika rehetra niara isangana izay mipetraka rehetra misangana ndao sika hivavaka amin'izao fotoana izao ny vavaka ao atao sika dia tena hotanteraka amintsika tokoa na amin'ny famaranana nyity novembre ity sy ny desambra misy lalana misokatra sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ny tsirairay avy. Samy mivavaka tompoko. Asandrato mivavaka ao izay mandondona no voana, izay mangataka no omena. Saotra tompo malala manokatra varavarana ho anay ianao, manao lalana indray ianao, ny tananao no mampiampita anay, zay zanakao sy maintsy tafita ndreto zay mianso ny anaranao Andriamanitra manatena fahasarana avy aminao. Alleluia, alleluia, alleluia. Miterana Andriamanitro Faneibe Miterana Andriamanitro Faneibe Miterano Jesosy Jesosy tompo makaka ianao makaka ianao miterana Jesosy tompo makaka ianao miterana fanay masina fanay masina mahery ianao samiary makatoerantsika rehetra ry fiangonana toka eto mitoranantsika ao iny ny volasany baiboly iny ihany koa ny afatra izay nety amin'ny mpanompon'Andriamanitra
amen. Satria zay inonao no ataon'Andriamanitra tanteraka aminao. Am'ty taona ity efa voman'Andriamanitra ho mpandresitsika rehetra. Ianareo zay matsapa tena mafy niady, tena magotrakotraka ary tsy hay hoe anao ahoana fifarana. Ny eritreritrona miteny an'izany hoe tsy hay anao ahoana fifarana. Fa raha momba an'Andriamanitra efa voasoratra amin'ny bokiny fa ny fifaranao tsara lavitra amin'ity taona ity. Tsara lavitra amin'ity taona ity. Zay inonao no tanteraka aminao. Andao hiteka mafy. Halleluja. Amen. Andaontsika aloha iroso amin'ny fanateran'ny fanatitra tondran'ny ampafoloka reny. Dia avy eo tatazana ny fanatitra fanaontsika mazatra. Aoko matoky hatramin'ny farany ianao aza mihemitra mihitsy. Marina fa amin'ity desambra ity zao betsabetsaka ny adidy. Betsabetsaka ny adidy ao ny hoe vidy akanjo krismasy ho anao, ho an'ny zanakao. Na eo ny adidy maro isan-karazany. Mba fety ny andro daontsika mba amono vorona. Be dia be mihitsy programma. Fa izao tsy mahazo mirorosaina anao fa mila masaa manome foana, mila masaa mamaha foana. Indrindra fa ny ampafolokarena aseho fa mino anao. Anao hira anankiray sika epipetrano vanalira mba tsy korotana ny fanaterantsika fanalitra sy fanatazana azy. Alefa repitarika vidiarana. Afaka mandrosa avy hatrany asika izay hitondra ny ampafolokarena.
hiderako anao, hiderako anao, oh, hiderako anao, oh, hiderako anao, Jesosio. Raha ho an'Andriamanitra zay tiaka zay a hitako hoe tsy azo.